Tsy mitsahatra ihany moa zany tena koriavana mitondra tanteraka ny fanazavana mikasika an'izao toedrara pirenena zay misy eto amin'ny tanindrazantsika zao. Tsy iza moa zany ny tiako tenenina eto fa ireo karazana mpitondra ny fandimby teto Madagasikara. Samy mitsangana daholo ny tsirairay fa samy manamarina ny tenany hoe zao ny tena nahavita, zao ny tena mety, ny any tena izy, nefa raha jerena ny firenetsika mandrakandro any tena hita tanteraka zany hoe potika. Raha mijery ny faritra ray manontolotsika amin'izao fotoana izao voalohany indrindra zao ny lalana simba, ny lalana goudron reny simba, ny accident moa efa etsy andaniny efa tsy fakahitana tony, ny tomobile moa simba potipotika daholy no nino fitiava tenan'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby teto. Zany hoe zany io ny tena mahatonga ny firenena mahantra satria tsy mijery ny tombotsoan'ny vahoaka madinika ny mpitondra fanjakana fa ny any fianakaviany sy ny azy ihany. Zany hoe zay olona ambonimbony eo amin'ny fitondrana ihany no manana ny toerana tsara eto amin'ny firenena. Ny manana ihany no manana, ny mahantra mia mahantra trany, ny olona moa efa iaratsika mahitana ny hoanina androany ara manahirana no ny antoniny fitiavan-tenan'ireo olombitsy zay nitondra ny firenetsika. Mety anao ngamby teny hoe tsy hitanay zany, hitatsika zany na de mbola tsy nandeha ratsika ohatra hoe ao Antananarivo ao zao alaitsika ohatra akaiky fa tena be da be ny 400 ao Antananarivo, betsaka ny mpangatsaka eto sy eroa manerana ny faritra ray manontolo, ary io ny tena mahatonga ny olona mangalatra satria nona izy tsy manana hoanina izy, ny manan-karena ihany no manana fa ny mahantra mitrongo voahomana ka lasa mangalatra ny olona satria tsy mitovy ny fitondrana, tsy mitovy ny hoentina hitantanana ny vahoaka malagasy. Ka eto mihitsy de manentana antsika vahoaka malagasy hoe ndao tsika hitsangana kazay ny raharaha resaka ara-politika fa ndao tsika noana ny fanjakana Jesosy fanjakam-pisorona iandriavana ny vahaolana farany amin'ity firenetsika ity. Fa nambola ireo olona reo ihany ataontsika ohatra zao hoe ravalo manana ny tondra, alana hery fa soloana ravalo, mbola ny teo ihany no ohatrin'iny fa tsy hoe kory hoe hery alana eto satria hery ohatran'izao fa ravalo manana tena tsara. Samy ratsy zareo rehetrarehetra nitondra ny fandimby teo satria tsy nisy afa-tsy nijery ny tombotsoan'ny tenan'izy ireo fa tsy nijery ny antsika vahoaka malagasy, ny ampitombonany volany zareo any amin'ny kitapom-bolany zareo. Samy mamorona compte daholo ny reny olona rehetra nitondra reny, manokatra compte any ivelany, ka rehefa misy zavatra tsy milamy eto Madagasikara miazakazaka ry zareo makany ivelany satria manino manambola be ry zareo. Fa itsika vahoaka malagasy mijaly hatrany, ndao tsika hitsangana, andao amin'izay tsika mba hitodika tanteraka ny amin'izao fanjakam-pisorona zao fa tsy misy vahaolana ratsy apôstôly Marika Tatandraza irery ihany, zay ny vahaolana farany amin'ity firenetsika ity. Tsy reraka moa zay manentana atsika ao anatin'izay toedrara zay satria efa zay no hitanay, zay zao miaraka aminy zao ne mahalala hoe ity olona ty tsy mijery ny tombotsoan'ny tenany fa na de zay reto olo avy amin'ny toerana samihafa hangoniny, izy no mikarakara anay, izy no miantoka ny fiainanay nefany tsy avany akory izahay. Mba andana kely ianao mba manao ohatra akaiky hoe mandehanany amin'ny hery ianao nefa tsy avany, raha tsy voaroky ianao eo ambaravarana. Zay ny mampiavaka an'ity fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakana republikana. Te hitodika ary te hisarika ny saitsika za hitodika ao anatin'izay resaka ataoko zay. Mankasitraka tompoko ny haino hatrany.